tokantrano mikorotana, vady maditra, zanaka sarotra dezaina, arao ny fandarana tokantrano sy ny fiarahamonina, andraisanao torohevitra, vahaolana, iarahana amin'ny ekipa ny Club Jejo, Pasteur Dina. Dia ampifaliana lehibe indray no arabanantsika rehetra izay manaraka tsy tapaka amin'ny fandaharana eto amin'ity onjam-peo mamintsika ity. Finaritra indrindra miaraka aminao indray ao anatin'izao andro fahatelo ao anatin'ity herinandro ity, ary nandiniantsika loha hevitra tokoa hoe ahoana ny anana mpivady an'izany atao hoe fifandraisana tonga lafatra, mpivady tonga lafatra mihitsy moa zany couple parfait no mba nifampizarantsika tamin'ity herinandro ity. Dia efa nisy ireo torohevitra maro samihafa izay natao mifampizarantsika nandritran'izay andro roa teo alohan'ity andro anio ity. Fa andro andrayntsika dia mbola hijery indray zany ny zanak'hevitra vaovao amin'ny lohahevitra izay nomenantsika. Manasa anao mba hanaraka hatramin'ny farany ny fandaharantsika. Androany ary dia hojerentsika hoe anisany tena mampiroborobo ny fifandraisana sy ny fifankatiavana eo am-pivady ny fahaizana mamela heloka. Nijerentsika kely io maly raha tadidinao tsara. Fa androany tsika hijery manokana hoe ahoana no ahaizako mamela ny heloko ny olona miaraka amiko na ny vadiko. Izao ny zavatra iray tena misy matetika dia hitantsika mihitsy ny zavatra tsy mety ataon'ny olona miaraka amintsika ilay vadintsika io zany. Ary dia manana ohatrany hoe firohantsika indraindray tia tsara avy hatrany tia hanameloka avy hatrany indrindra tia teny aminy hoe nohony amin'io ataonao io no mahatonga anahy tsy miova, ohatra ny amin'izay zavatra toetra ratsy tsy mety ataonao, anka lasa mandratra azy ianao na amin'ny teninao na amin'ny fihetsika na amin'ny fomba fanaonao. Androany zany tsika dia hoe ahoana ny fomba ahaizanao manadino na hoe mamela heloka ny olona izay miaraka aminao na koa ny vadinao. Voalohany aloha zavatra iray tokony ataonao an-tsaina dia izao takanao ihany io olona eo akaikinao io, mety manao fahadisoana. Ianao koa ne mieritreritra no tsara hijerevo tsara nge izany mba fikasanao ho avy moa izao ny faran'ny taona dia ho avy ny taom-baovao dia iza moa tsy mba maniry mba hiova ao anatin'izao taona vaovao izao, mba ho ataoko vaovao koa ny toetrako, dia tahaka izany koa io olona miaraka aminao io. Fa rehefa mandeha eny fiainana tsy tahaka an'ilay zavatra izay nirina akory ny zavatra tonga amin'ilay hafa ny nafarana dia hafa ny tonga nafaranao sy ny eritreretinao dia zavatra hoe mba mahafinaritra, toetra tsara, tena toetra mahafinaritra mateoteo anatin'ny tokantrano tsara fa rehefa tonga ao tokantrano ianao dia mety ho kizitina, mipetrerina, mora tezitra, tsy hita mihitsy izay hanaovana anao. Dia tahaka izany ihany koa io olona izay miaraka aminao io. Ka raha ianao no mieritreritra an'izany dia tsy tonga avy hatrany amin'izany atao hoe fanaratsiana ianao na fanomezantsiana izany. Andeha ary hojerentsika hoe mifamaly ianareo. Ary tena mafy taminao mihitsy ny nanambaniana ianao teo mason'ny olona. Izay zany ilay tsy adininao mihitsy izao ilay ho tenenao hoe tena tsaroko foana teo mason'ny olona, mety olona io mety fianakavianao, mety namanao, fa teo mason'ny olona ianao no nambanimbaniny ary teo ianao no tena nanaovan'ny toetra tsy zaka tena nandratra anao ary mampitomany ianao foana ary indraindray isan-kalina izany zavatra nitranga izany. Inona re ny fomba anankiray hanampiana anao mba hahaizanao mamindra fo sy mamela heloka ary indrindra manadino izany. Afaka miteny aminy ianao hoe tena nandratra ange ilay zavatra nataonao iny ary tena fantatro fa tena tsy rara ny zavatra nataonao. Fa zao rehefa hitako fa mba miverina ianao, mba mitodika ianao na dia tsy niala tsiny ary dia efa mba nanasitrana kely ny foko izany. Izany zavatra izany tena fomba anankiray entinao maneho izany atao hoe famelan-keloka izany. Dingana ho amin'ny famelan-keloka satria matetika ny olona diso tsy mety ho tonga amin'izany atao hoe fiekekeloka izany. Dia ianao izay na tsy ary tena ho naratra, ianao na tsy ary tena fa tena hoe voahososo ny maizy azy ianao dia afaka tokoa manao dingana anankiray mba ho tonga amin'izany atao hoe fifamelan-keloka izany ianao sy izay olona miaraka aminao. Tsy mora izany aloha satria eritreretiny hanadinao izay zavatra nataony tsy mora izany. Fa azao ry havana, ianao rehefa tsy mitahiry olom-po anatinao dia tady koa fa manasitrana anao izany. Lasa afaka mandroso lavidavitra kokoa ianao. Jereo tsara ity teneniko ity hoe ny olona miroso lavidavitra kokoa eo amin'ny fiainany dia ny olona madio fo.
fa ny olona tsy mba lasa lavitra eo amin'ny fiainany dia ny olona feno otom-po anatin'ny fiainany ao, rancune, lasa fankalana, fahatezerana. Dia jereo fa na dia mijery ny olona tezitra fotsiny ary nety tsy mba mahafinaritra zay zany amin'ny tapany voalohany iny. Fa andaontsika hijery ny amin'ny tapany manaraka indray amin'ity androny ity hoe ahoana ny ampisan'izany fifandraisana tena tonga lafatra ao anatin'ny tokantrano izany dia ny hoe mba asehoy fa manohana ny vadinao ianao, asehoy fa manohana ny vadinao ianao. Arak'ilay teniko teo dia mety olona difficile dia ilay omenao sironao mihitsy hoe raha dify ilay vadinao, tsy hitanao izay hanaovana azy. Ary tena izay tokoa io inge olona mifanohitra aminao no omen'Andriamanitra anao tena olona difficile, olona tsisy tena indraindray efa nateniteny foana mihitsy any hoe tsisy lavana azy sanatriany vava ve izany tokoa ilay tenenao. Fa natoinona mety fahasarotana, mety hoe saro-po, mora tezitra, mora miakatra ilay vadinao dia rehefa tonga eo amina olana anankiray ianao dia ny zavatra iray tsy maintsy asehonao dia ny hoe tia azy ianao ary manohana azy. Na inona olana mitranga andeha antsika andray ohatra na tezitra be sahala amin'inona amin'ny vadinao ary ianao ka sanatriany vaditra tonga ho tokantranonareo ny mpangalatra dia ny zavatra tokony misy ary razay mihitsy nilay olona ara-dalàna sy misaina sy endry ianao dia ny miara-miady amin'ilay mpangalatra ny atao fa tsy hoe zary tezitra aminao ka aloha angalary ny mpangalatra eo daholo ny entana rehetrarehetra. Efa tsy normal ianao raha izay. Ary eo anatin'ny zavatra mitranga rehetra ireny izany no anehoana mihitsy hoe na dia teo aza ilay atezeranao, na dia teo ilay asorenanao noho ny amin'ny zavatra nataony dia manohana azy ianao ary manohana azy tsy misy fepetra ka tsy misy mihitsy ny ampiadiana amin'ny mpangalatra hoe ndao aloha regleo aloha ilay problème antsika dia izay tsika vao miady amin'ny mpangalatra. Fa edy voaloha ny mpangalatra, roa eo anatin'ny tokantrano ny mpangalatra, ataovy izay tsy hipetrahan'ny mpangalatra ao anatin'ny tokantrano dia hitanao tsara fa rehefa avy eo afaka milamina ianareo. Izay no mahatonga hoe ao anatina toe-javatra sarotra dia tohany foana ny vadinao, fa ao anatina toe-javatra tsara koa dia tena tohany foana izy. Ohatra aniverserany dia aza mba isan'izay manao hoe kazary nataony an'izao ka tsy rarahako mihitsy izany aniversera izany fa dia avelako amin'izao. Fa natoinona mety toetra ny nasorenanao fomba iray mba hanehoanao fanohanana azy na dia amin'ny zavatra kely na dia amin'ny fiarabana tsotra ary izany atao hoe aniverseran'izany dia ampahirezy mandrakariva izy mba tena tsy saraka aminao fa tena hanana toky hoe natao hiaraka ianareo. Zany zava-dehibe ao anatin'ny tokantrano. Andenge mba raisitsika ohatra ary hoe nisy olana tany ampiasanany ankoatran'ilay mpangalatra teo mba nisy zavatra anankiray nieritreretiny ho azo nanantena izy azo promotion amin'ny asany. Ho avy raha teo moa izao ny faran'ny taona mety nanantena izy mba hisonitra ny karamany fa tsy azo n'izany zavatra izany. Fa izao ny zavatra iray tokony apetraka ao, apetrao amin'ny foana hoe manandanja aminao izy, na dia mety nososen'ny olona ary izy tany ampiasana, na dia mety nisy zavatra tsy nitrarahin'ny olona ary dia apetrao foana hoe tena manandanja aminao izy ary mahay anao ka na dia tsy azo ny ary io promotion raingezabe ny fifandraisanareo ao anatin'ny tokantrano ary tenenao amin'ny farambola sitrapon'Andriamanitra koa dia ho azo izany promotion izany indray andro. Amin'izay fotoana izay ho tsapany tsara mihitsy hoe ilay teny fampahirezanao zava-dehibe noho ilay promotion azo, satria misy olona manana mahazo promotion any ampiasana ngefa tsy mba mahazo fampahirezana mihitsy ao anatin'ny tokantrano dia inona moa ny dikan'iny promotion iny fa na dia ohatra tsy azo n'ilay promotion tany ampiasana fa nahazo teny fampahirezana avy aminao izy milamina tsara ny fifandraisanareo tsy misy tahaka izany. Misy fampianaran'izay hoe aleo anana ronanana tena tsy arahandromorono toy izay sakafo be mafitsilotra kanefa dia hisy ady isan'andro dia voafetra moa ny fotoanantsika. Fa raha fitiniko ny zavatra mifampizarantsika tamin'ity androny ity dia izao raha tianao tonga lafatra ianareo dia ny zavatra iray dia mianara manadino dia miarahana mamela eny mety tena tsy mba mifona izany mihitsy ary tsy mihakeloko izany mihitsy ny olona izay miaraka aminao na ny vadinao fa anjaranao foana no miteny azy hoe mamelanao tamin'iny zavatra iny ary dia manasitrana anao izany ary manasitrana azy ihany koa. Nijerentsika tamin'ny tapany faharoa teo dia ny hoe tohany foana ary misy fomba maro samihafa ahafahana manohana ao ny hoe ao anatin'ny fahoriana, ao anatina problème, ao anatina fifaliana eny na dia ny aniversera ary
dia ataovy izany raha ohatra ka aniversera vadinao amin'ity androny ity dia aseho izy zany dia mitanao tsara fa mety tsara indray ny fifandraisanareo sy ny fiarahanareo anatin'ny tokantrano. Dia izay ny azona tolotra tamin'ity androny ity, misaotra anao nanaraka tsy tapaka ny fandaharana. Manantena mbola eo aminao indray izay raha pitsa dia mametraka ny veloma mandra-piona. Misaotra manokana ny daolitsika izay tsetsy amin'ny lafin'ny teknika, nikarakara ny lafin'ny teknika ka napita amin'ny feo tany amintsika tsiraray avy. Za kosa dia mametraka ny veloma mandra-piona amin'ny rarosondrina toy. Tokantrano mikorotana, vady maditra, zanaka sarotra dezaina, arao ny fandarana tokantrano sy ny fiarahamonina, andraisanao torohevitra, vahaolana, iarahana amin'ny ekipa ny Club Jejo, Pasteur Dina.